Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala no ianao amintsika amin'izao fotoanany izao a. Dia faly indray ny tenako a mifankahita aminao eto amin'ity androany ity a. Dia miadana ny tompony a ho amintsika tsirairay avy a izay tratrantsy eto a amin'ity androany ity a. Dia faly be mahita anareo eto a. Faly be mahita anareo tonga soamantsara eto indray a amin'ity androany ity a. Dia ny fiadana ny tompony a ho amintsika tsirairay avy. Dia voalohan-teninay a dia miarahaba anareo a izay tratrantsy eto a izay manolotra ny fotoana anareo indray a iarahana aminay eto amin'ity androany ity a. Ifampiarezantsika anatin'izao fandarantsika vavaka fehibelona izay iarahana amin'ny fandarana andramaka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media bika manatinatiny vavaka fehibelona ary a ny gropy a izay maharesy a indrindrindra izay miaraka aminay isanandro mantanteraka an'izao fandarana izao. Koa dia tahin'Andriamanitra ary tsika tsirairay avy a dia fiadana tompony a ho amintsika rehetrarehetra. Ranobavy Marizô a no hitako hiditra voalohany teto androany a. Tahin'ny tompo a Marizô a, dia tahin'ny tompo a Verselina, Aimé Aimé Lovely a. Azafady a. Dia Bertsava, Verselina, ao ihany koa ry Aimé Lovely efa noteniako teo a. Dia ao ihany koa ry Erika Raka, Tojo Mikael, Tery Ralibenja, ao ihany koa ry Ando Andry, tahin'i Jesosy a, Aimé Lovely a. Dia ao ihany koa Sondola, dia Tery Ralibenja efa narabaiko teo a. Dia mahavariana fa reo ihany anarana vezivezy mivelombe nefa misy olona hafa ihany koa tsy mety miakatra. Dia ao ihany koa Angela Io a, dia tahin'ny tompony Ambinitsoa, fahombiazana fitahiana Bertsava, tahin'ny tompontsika tsirairay avy a, Itody Raoniso, dia tahin'ny tompo a Ihaja Skapatitsia, dia Eliana Enabaviaina, dia tahin'ny tompo a Veroraso, Elisa Tsiala, Dinar John Riri, Mama Valtina, Veroraso, Fleur, Felina Rakoto, Andonina Suzelle, Angela Io, dia tahin'ny tompo a isika tsirairay avy côté camaradin'i Jesosy Soameva, Tsily Amboaramiel, Rodine Marie, ao ihany koa Rolianisha, ao ihany koa i Verselina fanteneko teo a, Mami Eliane Paeliana, Jonatana, Lantonirina, tonga soa daholo a isika rehetrarehetra. Faly foana zay mahita anareo. Mami ihany koa. Dia ao ihany koa Rodine efa nteneko teo. Dia ny amo dia averiko foana hoe zay rehefa mahita anareo a dia lasa tsy tadidiny mihitsy izy ary tsy fa faly be fotsiny zay to dia mahita anareo. Ary na ianazy a zay ndray vao hitako teto a dia tahin'ny tompo dia faly be zay mahita anareo a dia tonga soa dia maretatra amin'ny farany raha androany koa vao niaraka taminay teto a dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra nahatongavanao eto a fa maretatra amin'ny farany iaraksika amin'ny adiny iray sasany eo a hihaino hiritsika vavaka, hihaino toriteny, hivavaka ho an'ny firenena. Ka androany a dia ny ranabavitsika Mami avy any Koety nivavaka ho an'ny fanombohana. Dia hitondra ten'Andriamanitra amintsika voalohany indrindra ranabavitsika $100 ary anabavy Beta hitondra vavaka firenena izay iaraka amiko eto amin'ity androany. Za moa dia eto ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahin'ny tompo Kôdaleonia, tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Eny ary zay no ela fa andaloantsika ary a tonga dia hanomboka ny fandarana donc fanjotsika ny anabavitsika Mamia izay hitondrantsika ao anatin'izany vavaka hitondram-bavaka an'ity fandarantsika ity. Tahin'ny tompo a ranabavy Mamia anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo antsika rehetra mbola hiara hivavaka. Misaotra anao Andriamanitra no fitiavanao sy famindramponao satria mbola fahasoavanao any tompo natoany tsirairay avy reto mbola afaka mbola ho tafavory amin'izao alina mangina izao amin'ny vavaka fiambenana. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra ny fitantananao, misaotra ny famindramponao ankehitriny ka tonga andeha hihaino ny teninao Jesosy eo. Handray ny teninao amin'izao fandaharana izao. Mangataka aminao Jesosy eo. Ny teny rehetra izay entin'ny mpanomponao eto na ho any hanazava na ho any hanindrindelany ary na ho any hikasiky ny fony tsirairay avy mba tena ho tafapaka ao anatinay tsirairay avy ny teny izay afafy androany. Na ny hira fiderana Jesosy eo dia mba hampahery anay tsirairay avy. Maro ny kifikify sy ketraketrika Jesosy eo ao anatina retina anatin'ny tsy fisina dia mitady ianao fantatra Jesosy eo. Mangataka aminao Jesosy na ho any hampahery ny tsirairay avy izay reraka na ho any hampitraka Jesosy eo ary na ho any hanasitrana tompo eo. Kehitriny Jehovah eo
mangataka famelan'ny keliko mamindrafo amin'ny tsirairay avy ninona fahotana teo masinao zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mamelany helony mamindrafo amin'ny Jesosy io arengane Jesosy io ny teny zay afafeto Jesosy io ho tafapakapony tsirairay avy anao ane Jesosy ngatahako itahan'ny connexion fitaovana rehetrarehetra Jesosy zay hintinay ieno izao teninao izao ary na Jesosy anamevana ny diany izay mbola ampandehanana izay miazakasika ty anatratrany izao fandaharana izao na ane Jesosy hitantany dian'izy ireny na ane ampahery Jesosy io ary mbola petraka finoam-pelantananao Jesosy io ny olona rehetra ny partage zay ataonay Jesosy io na ane Jesosy hikasiky ny fony maro mba tsy havonkavina Jesosy io izay mandray izao izao teninao izao ka misaotra ny fitiavanao misaotra ny famindramponao manatrefy feno anay tsirairay avy reto Jesosy io halleluja amen halleluja misaotra betsaka andranabavitsika mamisika tao anatin'izany vavaka fanomboana mamy sady mahafinaritra be izany dia ny tompony ombanao ranabavy mamia tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao tsy kely reny fa betsaka Abdoula Maeva Shik tainy Jesosy ianao zay avy ny tianao teto dia tonga soa kambana rantamalala efa paketo Geneviève Randriamananjara efa ray aman-dreny teto dia izy koa mbola tsy narabaiko teo any ambonimbony any mety misy olona mbola tsy narabaiko angamba fa ialana tsiny raha misy tsy voateny dia tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy andao ary tsika ieno hira aloha miloha ny dirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny anabavitsika mamia araka ny teniko taminao teo anabavitsika $100 azafany izay niara-vita batisa moa izy am'rahabavy reo dia andaontsika aloha ary ieno hira dia tiako atolotra aminao tery ty hoe tiako sady tia zay ny titran'ny hirantsika amin'ity androany ity dia teteny aminao ary hoe meno finaritra mahafinaritra be tiry ty ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany dia meno finaritra ary isika tsirairay avy amen tianao sady tianao Jesosy halleluja efa nilaza taminao aho ve Jesosy hoe tena tianao malalako sakaizako tiako tsotry izao fantatro fa ianao malala ny atompoko fa na izany aza veriko ihany tianao amen Jesosy halleluja
isaorantsika an'Andriamanitra zany izy zany a dia za mino fa nakafian'izany koa anao tanatin'izany mahafinaritra kely izy tena tianao Jesosy a dia mendrika koa izy raha mba teneninao androany tena tiako koa ianao Jesosy tena tiako ianao ary ny atongavatsika eto a dia tsy sehoseho ny atongavatsika eto tsy tsara velatsia ny atongavatsika eto tsy anao ninninina afa-tsy ny fanamporofotsika itenantsika amin'i Jesosy a fa tiatsika koa Jesosy a halleloia amen andohantsika hieno tenin'Andriamanitra avy hatrany izay rahantsika amin'ny anavavitsika $100 halleloia androany ianao aheno anazy toriteny voalohany izy ny toriteny androany dia manasa anao mino fa ampahery anao a izany iry zany a dia ny finatritsika amin'ity androany ity dia mino fa ampahery azy koa ianao aorinan'izany satria raha androany ianao mampahery anazy a dia mbola voninandreony izy a anao tsy ny voalohany androany any fa anao ny faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina mandram-piavan'i Jesosy a dia toriteny foana zandritsika kely a $100 avany a ka hoetika dia mino finaritra ary tsika rehetrarehetra samy hitahin'Andriamanitra dia rehefa avy eo amin'ny veriny eto mamelabelatra ny toriteny a izay hoentiny a amintsika eto ihany halleloia amen ny tompo pastera dia tahin'ny tompo antsika rehetrarehetra izay mpiaino mpanarika ity fandaharana ity alleloia resiko fahasoavana lehibe ry havana ny zaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity ny tenin'Andriamanitra izay ho hitantsika amin'androany dia tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia toko voalohany dia vakiantsika amin'ny 29 ka farangantsika amin'ny 20 alleloia ny soramandra ny alahelon'i Jehova noho ny odinan'i Israely ary nananarana azy sy ny haseny hatao aminy avy ary fandahatra isika hoy Jehova na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy raha manaiky sy mankatoy anareo dia inona ny vokatsoa amin'ny tany fa raha mbola mandao sy mihodina ihany ianareo dia ho lany ny sabatra fa ny vavan'i Jehova no efa niteny alleloia eto ry havana tenin'Andriamanitra milaza amintsika tenin'Andriamanitra manambara amintsika rehetrarehetra ny tokony ataontsika ny tokony hoe hiverenantsika hidirantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra mampisarika antsika amin'Andriamanitra tsy ino zany fa fahotana ry havana ny zavatra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sakana be io ry havana tsy hitanan'Andriamanitra sakana be io ry havana ifanalavirana amin'Andriamanitra amintsika amin'izao moa ry havana raha mijery antsika ny zavatra manodidina amin'ity tany izay iainantsika ty efa maro ny zavatra simba efa maro ny zavatra anatin'ny beboly zavatra ny tenenin'Andriamanitra mihitsy efa tanteraka ry havana tsy haiko ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao mbola variana ve ianao amin'izay fahotana mampisarika aminao amin'Andriamanitra io mbola sorona ianao amin'ny fitika devoly maro isan-karazany amin'ity zao tontolo izao ity raha mbola agnatin'izay ny ianao ry havana manao antsoavo amintsika rehetrarehetra eto Andriamanitra avy ary fandahatra isika ho izy agnantsoana am-pifaliana mpanajana-Andriamanitra hagnino hagnadio anao na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo izy dia fotsy tahaka ny oram-panala vonin'Andriamanitra ry havana hagnadio anao amin'ny fahotana rehetra izay nataonao io amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra io tonga eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsy andeha hameloko anao tsy andeha anao tsinotsinona anao fa hagnadio anao hidioviny anao ry havana hataony ho zanany satria Andriamanitra mo masina izy tsy mipetika amin'ny zavatra maloto izy tsy miara-miasa amin'ny devoly fahotana moa ry havana avy amin'ny devoly Andriamanitra masina mpanjaka ny mpanjaka te hagnadio anao izy amin'ity androany ity vonina ve anao manaiky ve anao hidiovin'Andriamanitra mety hoe sarotratra hiala amin'izay zavatra mahazatra mety hoe tena hoe mahavehitra mihitsy aminao hiala hoe zavatra izay tsy sitrapon'Andriamanitra io fa nefa androany takian'Andriamanitra aminao hoe eny raha miteny eny ianao dia hiditra eo aminao ny fanahin'Andriamanitra miditra eo anatrehanao fanahin'Andriamanitra
hagnampinao hiala amin'ny zavatra zay tsy mety zay ataonao. Fantatr'Andriamanitra tsy mahasoa anao ifahotana. Fantatr'Andriamanitra loza ambadiky io fahotana io ry havana. Androany Andriamanitra te hagnafika anao. Nandefa ny zanany izy Jesosy Kristy. Ny rano Jesosy Kristy zany afahana hagnadio anao ry havana amin'ny fahotana rehetra zay nataonao ry havana. Vonina Jesosy hagnadio anao. Raha ny zanaka no hanafika dia ho afaka tokoa ianareo. Raha Jesosy Kristy hagnafika anao na firy taona na ino zavatra fa tsy nataonao, tsy problemna zany. Ndre androany Andriamanitra vonina handefa ny Jesosy Kristy hagnadio ny loto rehetra ho lasa olom-baovao ianao. Raha misy olo amin'ny Kristy ry havana dia olom-baovao izany. Tsara raha vaovao zegny ry havana. Tadidio ry havana ambadiky fibebahana io ry havana. Tena ahitana zavatra tsara. Ao ny ahitana hoe fahatsaranan' zany. Raha mbola fomba fosika mbola tsy mahita, mbola mora kivy isika raha hoe mbola miaina fomba. Izy ty moa zavatra ty tena hoe niainako mihitsy za ry havana taloha. Efa mivavaka za. Mivavaka za mieritreritra hoe tena fa mivavaka be satria zay fandaharana jiaby présent fô za. Zay fotoam-bavaka jiaby présent fô za. Fa nefa vita ny fotoagna mbola mandeha agny mpivazivazy agny mesanjera. Manao vandivandy sy ny zavatra rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra. Satria nahoana mbola miaina amin'ny fahotana. Tsy nahita fahatsaran'Andriamanitra, ny bloqué ny fahotana ny fahatsaran'Andriamanitra. Satria tsy nankatory ry havana. Eto Andriamanitra raha manaiky ianao, sy hankatoy ianareo izy dia inona vokatsoa amin'ny tany. O ry havana, abaribarin'Andriamanitra mihitsy aminao hoe ambadiky io fibebahana io ry havana. Misy zavatra tsara zay omen'Andriamanitra anao. Misy zavatra zay mahasoa anao, hitan'Andriamanitra fa mahasoa anao. Fa hoe ty hiditra amin'ny fiainanao Andriamanitra fa nefa badany io fahotantsika io. Manekenao ry havana mankatoa. Ny bazin'ny fivavahana ry havana fankatovana. Anara tsy mankatoa ry havana mety hoe sasapoana mihitsy hoe raha mivavaka sika. Satria nahoana ny didin'Andriamanitra jiaby tsy misy tanterahanao. Mety hoe tsy tsara ny fiafarantsika raha tsy mankatoa tenin'Andriamanitra. Ndao tsika ry havana hankatoa hiditra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa tena hoe ahitana filaminana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra io. Taloha ry havana maheno hoe fiainako ianao Jesosy nefa tsy haiko mihitsy hoe ahoana hoe fiainako ianao Jesosy satria mbola be dia be ny zavatra zay ataoko tsy mifanaraka amin'ny sitrapona. Rehefa nagneky ny bebaka za moa ry havana vita batisa teto amin'ity fandaharana ty tena resy lahatra za. Rehefa tambadika io batisa io mbola tsy elatsela za natao batisa. Tena hoe nahitako hoe fahatsaranan'Andriamanitra zegny. Efa tsy tia verina intsony amin'ny fahotana rehetra regny za ry havana fa tena hoe tsy hiala amin'Andriamanitra io fa hitako tena hoe tsara loatra fitika devoly fahotana io ry havana. Ataony hoe ataova zao tsy mety, ataova zao mety amin'ny devoly baka fahotana jiaby fa androany ambariko antsika fa tena hoe amin'Andriamanitra reriano ataonao fiadanana. Amin'Andriamanitra ataonao hoe filaminana ry havana. Manekenao ry havana tena hoe diovin'Andriamanitra. Manekenao tena hoe ho zanak'Andriamanitra fa tsy zazasary amin'ity zao tontolo izao ity. Fa raha mbola mandasy mihodina ianareo dia ho lanin'ny zavatra. Eto Andriamanitra manampirofo hoe tsisy vokatsoa tokony ho azonao raha tsy mankatoa didin'Andriamanitra. Tsisy zavatra tokony hoe hasambotra anao raha tsy magnadio didin'Andriamanitra zegny. Io tsy mankatoa didin'Andriamanitra zegny ry havana mety hiadana izy agnatin'ny fotoana vitsivitsy fa tsy mandrakizay ry havana fa ao amin'Andriamanitra fiadanana mandrakizay raha manompo ny raha mankatoa ny didin'Andriamanitra. Iny arekeko misy adiady fa na miaraka mpanjaka ny mpanjaka anao tsy tery regny ry havana. Solution tonga fô anao tsy ambelan'Andriamanitra miadirera ambadiky fibebahana zany ry havana. Manekenao ry havana. Ny vavan'ny Jehova no efa niteny. Andriamanitra ry havana marigny amin'ny teny tsy tonga foana amintsika amin'ity androany ity tenin'Andriamanitra ity. Natosy tonga dia misy dikana satria raha dinihintsika moa tenin'Andriamanitra jiaby amin'ny baiboly tanteraka bizo ry havana. Tsy misy misoratroratra foana fa tena hoe tanteraka. Eto mizara roa lehibe. Aminao ny safidy mbola hijanona venao fahotana sa hoe hagneky diovin'Andriamanitra. Mieritreretra tsika ry havana fa andro farany izao ry havana. Tsy mankeza ny fahotantsika
mankany amin'ny loza ny fahotantsika fa ny fankatovantsika an'Andriamanitra dia ho any ny fiainana mandrakizay. Andriamanitra zay velona mandrakizay, amin'Andriamanitra zay misy fiainana mandrakizay, zay miteny amintsika amin'ity androany ity. Mino ary havana azonao zavatra zay tian'Andriamanitra ny tenenina amin'ity androany ity. Ndao sika hifagnakaiky amin'Andriamanitra, hitreo ambalan'Andriamanitra. Tsy ino izany fa fankatovana ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany, fiadanana ho antsika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Alleluia. Mamy, tena mamy. Tena tsy hita zay lazaina. Alleluia. Fa tena mamy le toriteny tanapavy $100. Mahay mitoriteny be anao, tena misaotra an'Andriamanitra. Tena tsy hoe fandokatokafana fotsiny amin'izao fa efa mpitoroteny ny tenanay fa mahita fa tena raha zany ny toriteny voalohany. Alleluia. Raha zany ny hoe toriteny voalohany dia tsy haiko hoe any amin'ny faharoapolo ohatrohatry ny ahoana, fa ho toriteny tena tsy hoe zany dia tena masandratr'Andriamanitra zany toriteny zany ary tena ho toriteny tena to dia hita be ao aminazy le fitoriteny, ao aminazy le ositra. Alleluia. Za mino fa maheno anahy ianao raha nabavy $100 dia izao no teniko anao, tsofoko rano mihitsy ianao ho lasa lavitra amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Tena mpitoriteny ianao. Alleluia. Tena za mino an'ilay izy fa tena mahafinaritra. Mino koa mampinona rehefa mihaino azy tao fa tena natsapa hoe tena mety. Ao aminao le ositra, ao aminao le fanomezam-pahasoavana dia hotran-drahantsika zany dia mahazo toa foana zany anabaviko zany fa nitoriteny raha teo dia fiainana, dia mandroso sy mialehibe, dia mitombo eny am-pandehanana, ampivaky baiboly be, ampivavaka be, fa ho lasa lavitra be mihitsy ianao dia tonga avy amin'ny ambony indrindra zany anabavikely zany. Fa za manokana dia faly ary mahafinaritra be mihitsy ny mihaino an'ilay izy dia efa tsy andro sady hoe afaka ray volana any ho any ianao fa efa mitombo mipitoriteny eto amintsika. Ny mpikambana na mivavaka izay maresy ny mety miaina fa ny mpitoriteny dia mitombo. Alleluia. Ny isaorana an'Andriamanitra zany rehetrarehetra dia mankasitraka dia ianao sy ny ankohonanao mihitsy no tahian'Andriamanitra nefa tsy ianao rery dia mijinja miotaza ny vokatry ny asan'Andriamanitra zay nataonao teo satria tsy foana tsy akory ny fikirizana raina ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha nabavy $100 dia tahiny tompo dia misaotra anareo ihany koa mampahiry azy fa mampahiry azy ireo zavatra tenena rehetrarehetra ireo dia tongava soa nambinitsoa koa mba tongava soa koa ianao Alleluia. Mirosoa dia tahiny tompo kadaka malala ao an'Sainy Linda koa ohatry ny vitako teo Jonathan Ivrasoa dia kotre moa efa narabaiko teo hitody raha onosoa tahiny tompo dia zay mbola tsy voaravaka azy ny arabaiko Tsiry Amboaramiel izay efa tonga atao Paris amin'izao fotoana izao misy zavatra ho karakarainy kely amin'ny hoe faran'ny herinandro io Alleluia. Dia Rindra Hope tahiny tompo Razana Monika fombiazana fitahiny zay ngamba no mbola tsy voaravako dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay ary tsika. Alleluia. Lantony iriny tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia Isaia toko voalohany ka 9:20. Isaky ny mahita an'izy ity dia mariako kely foana izy ity satria tao anatin'ny fotoana izay nitoriana teny voalohany tamin'izay nitoriteny tena tsara lalàna tamin'izany dia anjarako no nitoriteny teo amin'ny 13 Mai teo tamin'izany. Dia rehefa nitoriteny teo dia io no tenin'Andriamanitra mba namanginy tompo dia notoriana tamin'izany fotoana izany. Ary hitako mihitsy hoe tena mety raha teny amin'ireny toeran'ireny no nitoriana azy. Nefa koa dia resy lahatra fa tena mety koa hatoriana eto amintsika eto zany androany satria ho atsika izany teny izany. Ho tenin'Andriamanitra hoe avia ary hifandahatra isika ho Jehovah fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Alleluia. Ray aloha zay
misy andriamanitra zany eto mbola manao invitation, misy andriamanitra zany eto mbola manasa, misy andriamanitra zany eto mbola miantso. Itry ty andriamanitra miantso nefa ny koa le olona tsony ao a tena olona tena ay tahaka ny jaky zany a de ohatry ny couleur ohatry ny menamena antitra, ohatry ny grena, ohatry ny bordeaux, ohatry ny tsitanao zany zay andraisana azy, zany ny atao hoe jaky. De ny zavatra tiana tenenina am'le hoe na de tahaka ny jaky aza de fantatritsika tsara angambany, mino aho fa ianareo vehivavy de manana an'izao zavatra zao, misy lamba fotsy, ty lamba t-shirtako fotsy ty zao a fotsy io de mampazoto anareo manadio an'izy io, sasana, azo sasana tsara. De misy fotoana ary nareo rehefa manasa lamba de atokanareo zay fotsifotsy sy zay clair rehetrarehetra ny couleur fa tsy atambatrareo amin'ny zavatra fa sao de miofo, ohatra hoe menamena, maitsomaitso, mangamanga, de tsy atambatra sasana satria sao de misy miofo a de tratran'ny ity akanjoko ty zao raha miara sasana amin'ny akanjo menamena miofo de lasa mavokely izy ty. De ny olana tsy tafaverina fotsifotsy tsony iny, sa tsy marina aloha zany e, tsy haiko aloha fa nareo manasa lamba ranabavy a de mety afaka miconfirmer an'izany nareo, tsy tafaverina fotsifotsy ohatry ny tany voalohany tsony iny. Ny zavatra tenen'Andriamanitra eto zany de zao, na de tonga tahaka ny jaky aza, jaky zany ao tena fa tena hitanao misy lamba zany ohatra hoe fotsifotsy ny etom-boan'io a de efa tena lasa ohatrin'ireny efa tena ohatrin'ireny lamba ohatrin'ireny nanosorana savoka tany Madagasikara reny, savoka nosorana savoka menamena, efa ohatr'izany zany le lamba. Ny deparan'io aloha fotsifotsy a, zay aloha zany tsara fantatritsika. Ny ainga fotsifotsy fa teny de nivadika eny analoto de eny analoto de eny analoto de eny analoto de naloto be de maloto be de efa tena lasa ohatran'ny jaky ny lokony, efa grena, bordeaux, hafahafa fa tsisy raisina tsony de hoan'ny mpanasa lamba arina sisa mety amin'iny. Sa ahoana hozy nareo? Tsy manana courage tsony na ny machine alaveanao ary tena miteny hoe tsy vitako tsony hoe averenina fotsifotsy, alefaso ny produit rehetrarehetra fa tsy vitanao miverina fotsifotsy satria manino le lamba mihitsy nefa niova, lamba mihitsy nefa niova. Revana malala ary mankatrakatraka tahaka ny sily tena tena efa tena loko tena efa tsisy ninona azonao jerena tsony zany de ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Mangatrakatraka zany hitanao ohatr'ireny raha teto amiko le akanjo zay manana veste, manana blouson ohatran'izay a, mangatrakatraka tena asehoko anao teto ny lokony fa tsy eto izy zao. Zany hoe ireo zavatra hoe samy mitovy, samy zavatra efa tsisy hevitra tsony reo, zay ny hevitra reo, tsy vita tsony reo, arina hoa sisa mety amin'io. Raha hitady zavatra ohatry ny oram-panala ho fotsy tahaka ny oram-panala de anao mividy tonga de fotsy ohatry ny oram-panala de tsy vita tsony io. Fa mahafinaritra ny teny Jesosy manao hoe rehefa nanontany mpianatra hoe Jesosy izy andre moa zany no vonjeny e, de hozy Jesosy hoe nisy zavatra tsy hain'olombelona tao de hain'Andriamanitra tao. Tsy hain'olombelona ny ahatonga anao fotsy tahaka ny oram-panala. Ny fitsarana na tsy manameloka anao aza fa manome anao ny rariny de tsy ahatonga anao fotsy tahaka ny oram-panala. Na olona firy miady hevitra eo, raikitra mihitsy mety fifidianana ka misy olona 20 mivory eo ka na ny 9 manome rariny anao, ny anankiray ihany mety manaratsy anao ohatra, tsy ahatonga anao fotsy tahaka ny oram-panala zany ary tsy ahatonga anao fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy raha zay ny zavatra mitediavana. Tsy possible zany. Andriamanitra rery no mahay an'izany. Andriamanitra rery no mahay manadio antsika.
Andriamanitra rery ny mahay manasa atsika. Andriamanitra rery no mahay manamarina atsika. Ianao aza mba faly raha marin'ny olona eny mety misy tsara ihany aloha zay. Isaoly dia anisan'ny olona saika hiankina tamin'ny fisainan'ny olona ary saika hitoky tamin'ny fitsaran'ny olona. Isaoly zava-dehibe tamin'ny loatra ny hitan'ny olona, ny mahita sitraka amin'ny olona. Ka raha dia efa niteniny Samuela izy tsy Andriamanitra efa niala taminao dia mbola nitazominy ihany Samuela. Aninona? Iseho mason'ny olona fotsiny mba mijoroa eo amiko alohan'ny olona sy ny fiangonana. Dia atao vitan'ny olona fa momba aina. Atao vitan'ny olona fa momba Andriamanitra. Fa tsy ny olona ny atonga ny Saoly taka ny volon'ondry fotsiny. Andriamanitra angery avana malala dia izao misy olona zay fantatro. Mialatsiny. Fa amin'ny fitsarana Madagasikara misy namana olona fantatra izay. Tsy namana moa zany fa olona fantatra. Dia tafaresaka taminay dia nirehare mihitsy. Mialatsiny ho aza. Fa izy io dia mahitahita amin'ny fitsarana tao. Dia izao ny zavatra teneniny. Ao ozy izy nenay ozy izy rehefa misy zavatra ray mainty tianay avadika fotsy dia vitanay io. Na fotsy tianay avadika mainty dia vitanay. Mialatsiny fa zavatra tena misy. Andrany tokony hiovany zany fa tsy mety zany. Misy fotoana zay nitory tena amin'ny fitsarana anosy eo zay mivady. Fa tokony hisy fifazam-panahy ny anivon'ny fitsarana iny fa tsy mety zany. Misy olona zany nananao ratsy rehefa tianao hafahany io dia hafahana. Fa raha misy olona nananao marina ary rehefa tsy tianao hafahany koa dia tsy afaka koa io. Mialatsiny fa zany ny zava-misy. Fa tsy hijanona ela amin'izay tsika. Fa eto ry havana malala dia misy zavatra efa maloto-pahotana eto. Efa tahaka ny jaky mihitsy tamin'ny fahotana. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo. Ary na dia mandragatragatraka tahaka ny sily aza. Soa ihany fa ny miantso eto hoe avy. Dia Andriamanitra ilay tenenin' Jesosy hoe na dia ndramefa aza hiditra ao anatin'ny vody fanjaitra dia hozy izy mpianatra izy atsony Jesosy no vonjena amin'izany. Ka ndramefa afaka miditra ao anaty vody fanjaitra raha Andriamanitra no manao an'izany. Soa fa Andriamanitra miantso eto avy ary ifandahatra isika. Mahafinaritra be ngery avy izany teny izany. Misy Andriamanitra miantso hoe avy fa tsy maninona. Nefa ngery avana dia mazava ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Isaia 7:20 jerentsika. Isaia 7:20 jerentsika. Ahoana ny tenin'Andriamanitra? Isaia 7:20 Hoy ny tenin'Andriamanitra fa ny helokareo zao andiny voalohany. Ny ilo no tanan'i Jehovah tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino izy. Hoe ahoana? Ny helokareo. Za mahita hoe Andriamanitra tena Andriamanitra mahafinaritra. Ary diso hevitra foana ny olona mieritreritra hoe Andriamanitra masika, Andriamanitra tena diso hevitra tanteraka ny olona maniratsira an'Andriamanitra. Ary manao fahadisoana ny olona tsy tia an'Andriamanitra. Fa tsy mahita Andriamanitra be fitiavana ohatran'ny hoe Andriamanitra toriko aminao isan'andro ianao. Na aiza ianao na aiza. Tsy misy. Izy zao ve ravana ny teny ny helokareo ny hevitra mampisaraka aminareo? Ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo. Fa miafina ny tavany, miafina. Noho n'inona? Noho ny fahotana. Fa mbola porofon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Mahita Andriamanitra miafina ianao zany. Fa zao avokoa ny zavatra teneniny hoe indray mpimaso ny fatezerako fa mandrakizay ny famindrapo. Zany hoe misy fotoan'Andriamanitra miafina. Misy fotoan'Andriamanitra misaraka amintsika ry havana. Fa androany za te hitory aminao famindrapo. Androany tena te hitory aminao fa tsy marina araka amin'ny fahitan'ny olona fa Andriamanitra tsisy atao fa tsy mikapoka io Andriamanitra io.
Andriamanitra tsisy atao fa tsy mikapoka de mamandrika de mively de mitondra any amin'ny hely de mikapoka de mamono zany ny zavatra ezahany devoly apotra amin'ny olona am'izao fotoana zao ary ny devoly de miseho amin'ny olona tsy tokony akagatsiny ny devoly de miseho amin'ny endrika ohatry ny tsara fanahy be ohatry ny mahafinaritra be zao teneniko anao misy pastera maromaro vazaha to de hitanao mihitsy raha mahay baiboly ianao ary raha misy fanan'Andriamanitra ianao de to de vakianao fotsiny fa be de be mihitsy zao ny pastera efa mitsangana pastera ny ijoroany eo fa agent satanika izy tonga de miaramila ny devoly mody miseho amin'ny endrika pastera de mahalemilemy-paika be ngamba nareo fa nahitany ty olona anankiray ty pastera vehivavy zay mino fa vitandreo satria izy miparitaka be mihitsy sy tao ao io pastera vehivavy ity zao zavatra teneniny ianao izy izy ohatry miteny raha teny mampina teto moa iny mety miteny ianao homosexuel ve ianao de miteny io za tsy tokony hivavaka fa homosexuel ianao ve olona ampijangajanga de za tsy hivavaka satria za efa mpijangajanga ianao ve miteny za mpidorika zava-mahadomelona za tsy hivavaka satria za mpidorika zava-mahadomelona fa za ozy miteny anao diso ianao fa ny fivavahana ny kristiana de misy endriny anankiroa de nytianytena zany ny endriny voalohany le tsy manaiky an'izany mihitsy fa ny endrika faharoa zay entiny izy le pastera zany miantso ny olona rehetra indray ryavany tsy ake miantso ny olona rehetra ary averiko foana zay fa miantso ny olona rehetra araka ny tenina vavy sondolato miantso ny olona rehetra mbaniny mba ho tonga raha miala amin'ny ratsy fanao ny olona miverina amin'Andriamanitra de ianao azy aho izy tenin'Andriamanitra ka hamonjy azy fa nen'le pastera indray tsy zay ny azy fa ny azy de zao am'izao ianao io mihitsy homosexuel io mihitsy andao fa tena ho any an-danitsika andao aty mivavaka fa aty raisiny ianao de mitoy homosexuel ianao mivavaka fa ianao ho voavonjy tsy marina zany fa fahavetavetana io natria an'Andriamanitra zany fa raha zany de voavonjy daholo ny olona atao Sodoma sy Gomora rehefa namanana misy lehilahy anankiray zay koa koreanina izy pastera efa hitanareo koa zany de izy ndray rehefa mitory de zao zavatra toriny de anareo mahay nareo mandinika ny afatra anatin'ny toriteny fa tsy hoe pastera mitory de ozy nareo alleluia fa enoy aloha am'izao andro faran'izao refa mila enona tsara aloha inona ny tenen'olona mibetsaka aminareo to de mipartager to de manao zadoro ka tsy ny olona manao alleluia sy amainina fa eloa le afatra zao re tenen'ny olona io ianao izy be de be ny olona manamelo tenany amin'ny fahotany evinao tsara fa za nge teteny aminao izy ary misy pastera malagasy reniko nitory an'le izy koa natao navadiny teny gasy fotsy nitory teny tenaiko anao be de be ny olona tsy afaka mandroso be de be ny olona mbola mieritreritra ny amin'ny fahotany io foana fa za nge teteny aminao io fahotanao io efa nentin' Jesosy teo ambony hazo fijaliana 2 taona lasy io efa voafafo io fahotanao io de ozy le lehilahy anankiray pikabary nay tamin'ny mariazy averiko aminao foana ty na de efa enonao ary efa nivavaka izy hoany taony pikabary izy soa ihany fa pikabary fa tsy pastera de zao teneniny de efa mivavaka ao anatin'ny soratra mivady ary Andriamanitra rainay de misaotra anao zay de mamelany elokay tam'izay rehetra efa vitanay sy zay mbola hataonay ryavana manana tonga zany zao anao de efa manao famandriana ny famelan-keloka amin'ny zavatra ataonao rapitso de ohatry zay koa nitorino le pastera tsy izy rery moa zany hoe maninona mitondra ny olona hitanao to de mitondra ny olona Andriamanitra tsara fanahy tsisy an'izany bedy zany homosexuel io sy ndao fa tsy manina ndao fa tsy maninona io mite ohatry miteny toy izy fa tsara absolu zava-mahadomely ianao misy fasy misy endriny roa zao ny fivavahanao izy misy le tena ohatry ny Andriamanitra masika be misy de misy indray Andriamanitra tena ohatry ny le toriko any ny olona le hoe Andriamanitra fitiavana fa ny atao hoe Andriamanitra fitiavana de ohatry ny ty toriko aminao ty eto androany ilay miteny manao hoe ny elokareo ny hevitra mampisaraka aminareo halleluia ary ny fahotanareo
no mampiafina ny tavany aminareo de tsy nieno izy. Io zany tsy miovy Andriamanitra io. Andriamanitra tsy tia fahotana fa Andriamanitra de honenan'ny mpanota ary Andriamanitra de manome famitsoran-keloka ho atsika. Ary raha tsy nanome famitsoran-keloka Andriamanitra tsy teto daholo tsika rehetrarehetra reto. Fa tena teneniko anao fa za raha za maty talohan'ny ivako fo de very aho, de very aho. Mampela misy olona zay fantatro de izy io niara nanao accident zay tena marina. Tantarako an'izao tena nanao accident za de za naratra be tam'izay ary hitareo eny amin'ny masoko reny masoko isaka nivoaka tam'izany iny sokatra ohatr'izao io hitanao de tanako ty tena biloka tena mafy tam'izay tena io za io tena nifiko ty serikan'ny misy nifiko sosiny zay nivoaka asika nivoaka ty nanao accident zay teo Anosy teo tam'izany avy nisy rako zay midobodoboka tety Anosy tôbila netiko de zao ny zavatra nitranga de izy io saika efa 2 andro izy efa tsy nahatsiaro tena de efa saika maty fianakaviana efa mivory tam'izany ahoana sy ahoana efa tsisy hevitra tsony efa nika tsisy hevitra tsony. Izy nandritra an'io le izy maty izy le ohatrany hoe tsy nahatsiaro tena io voakarah daholo na sofina na orona ny tam'izany na vamy lohany tena nampatahotra. Za tam'izany tena teneniko anao fa tena efa tena nenjehany eritreretra hoe namono olona satria za no nitondra ny tômôbila zay nanao pointe tam'izany. Tena horiavana malala. Tantarainy velona izy avy eo velona izy fa lasa masony lasa niady be ohatrany manao ohatry zao tam'izany de ohatrany tsy mareny sofiny satria ohatry nisy zavatra vaky zany tao amin'ny amponga tsofiny tao tsaiko. Isaoran'Andriamanitra moa tateriny izy efa sitrana fa ty misy zavatra tena namperitreritra be anahako ny tantarainy. Nandeha de nanofina izy nahita anatin'le izy le anaty coma iny zany de manofy izy mahita anazy ao anatina trano ohatrany hoe hôpitaly ngeza be eo ambony fandriny de misy olona maromaro zareo ambon'ny fandriny io de ireny am'izay ony misy olona matavy be solaloha be mafafa be mihitsy miditra de mitondra antsy ohatrany hanao opération zany le olona reo tonga de nitazominy olo le lehilahy anankiray tery amin'ny ao fandrina anankiray satria talohan'izay ohatrany efa samy miresadresaka amina toerana ray ary tonga de azoko an-tsaina le izy taty arina vao natsapany efa fahitana zany rehefa miala eto ny vatantsika de misy toerana ametrahana itoerantsika aloha miandrasantsika fitsarana efa tena saika maty izy io ny tena marina de tonga moa zany le olona de tonga de mibedainy le olona ray de andeha teo de nizatra tao tamy vonoiny teo zany de le cousin-ko sy le olona ray tonga de mifampisitona de tafatsoaka de mivoaka tam'le anona tantaraina nahatsipria mihitsy mantsy zavatra zay nampiasa be nalasa an'izay mitsoaka de nenjehan'ireo olo reo de reny ampianenjehana zareo le olona sola loha be dehibe zany de mbola tratrako le namany anankiray fa izy ohatrany voasarangotra kely de tafasaoty de ohatrany hoe tafavoakan'le hôpitaly de teo izy nahatsiaro tsena de izy lasa to de velona izy tam'izay. Zany hoe tena marina efa tena saika maty izy ary efa fanahy fahafatesany reo olona le hitany tamin'ny nofo reo zany fa naninona nafotsitra izy fa raha sanatry maty tamin'ny fotoana io izy de to de very indrisy moa fa efa maty koa izy tamin'ny zay izy vao tena maty tamin'ny heritonao izy vao tena maty efa tenako zao te misy cousin-ko maty ao tam'izany de maty moa izy cousin-ko tena niarana ditra tamiko niarana inona maty sy masaka. Anjara tiako teninareo de zao Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra de mamindra fo farak'izay aingana ndrao tsika rehetrarehetra ao anatin'ny fahotana ka voasaringotry ilay ratsy zao nge ravana malala tsara fantatro hoe hafa isika mbola tena tanaty fahotana mihitsy loha no tonga ao am' Jesosy iny hafa iny de mbola hafa koa tsika rehefa ao am' Jesosy de tafiala aminy tafatody damosina aminy mbola hafa koa iny tantara hafa iny ary za tena miteny anao
samy hafa ny olona nanotatra amin'izay ny ainany a mara-patonga ny eo amin'ny fotoana voakasika izy dia iova fo mbola nanana fotoana tsy fantatry firy taona ianao zay nivavaka mbola tsy niova fo hafa iny fa hafa ary tena mampatahotra sy mampitaitaina ary suspense be ny olona anankiray efa nivavaka dia niverina nanota satria misy fifampisotomanao hitanao mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe indray mpimasy ny fatezerako satria ry havana malala na Andriamanitra aza voatosika amindra fo farak'izay aingana anao raha miverina ianao a zay koa zavatra re satria dia zao ao anatin'ny fe-potoana ny olona anankiray tafiala amin'Andriamanitra eo mihitsy midevoly ry havana malala no miezaka farak'izay aingana isotomana n'iny olona ino amin'ny fahafatesana zany mahatonga antsika tsy tokony miverin-dalana zany mahatonga antsika tena tsy tokony ary za isaky mety olona miverin-dalana dia matahotra mangovotra hoe misy olona mivavaka dia miala amin'Andriamanitra dia mangovotra satria mampangovotra dia zao Jesosy ataovindray mpimaso ihany fa raha zao io olona io no lasa ny fahafatesana veloma tombona ny devoly tandremo miteny anao androany tandremo ny miala amin'Andriamanitra tsy afaky ny fanenjikitsika hoe ianao kosa dia ohatr'izao fa ataoko angamba fa efa samy mety tratran'izany fangatsiahana zany a za aloha isaorako amin'Andriamanitra voninahitro an'Andriamanitra ary iderako ny anarany ary isaorako azy ary mbola katahako aminy mbola anao bebe kokoa mihoatra noho izay vita fa tsy mbola nisy hoe hatramin'ny vakoka hoe niala tanteraka hoe verina vokasika niala tanteraka tamin'Andriamanitra zany satria za matahotra ry havana malala fa raha ao anatin'ny adindray adindroa 3 andro 4 andro herinandro 2 volana ialako amin'Andriamanitra no sanatria voasiton'ilay ratsy ahako dia veloma mandrakizay eto Andriamanitra dia zao ny tanjon'Andriamanitra dia zao tsara fantatritsika ihany Andriamanitra ingeny tena tsy ny hahafatesany ratsy fanahy ny sitrako fa hanelany amin'ny ratsy fanaony ka hibebaka izy dia eto hitanao mihitsy hoe misy Andriamanitra tsy mahandry tsy matsindry tsy miandry anao ny verina akory izy misy teny avia ty ary za tena aminao androany misy Andriamanitra miteny eto androany tsy zany Andriamanitra fa isika rehetra samy mandray afatra androany fa misy Andriamanitra mbola miteny amintsika avy ifandahatra isika atao ifandahatra ohatrany hoe misy Andriamanitra hitanao mihitsy Andriamanitra lehibe dia zokiny lehibe dia hitanao mahafantatra mihitsy hoe matetika mantsika ireo voatra zany raha vao mbola samy ankizy dia mbola zazazaza saina sy sisa dia tsy mety mieritreritra hoe raha vao zany ity andro voalohany dia ohatrany zany diso fa ny olona tena efa matotra dia zao mavita izy hoe andao avia ty fa saveloha zany hoany fa avia ty zany Andriamanitra tsy Andriamanitra ny diso ary Andriamanitra tsy diso mandrakizay fa tsika foana ny diso ary tsy Andriamanitra ny tonga lasa tahaka ny jaky fa Andriamanitra masina foana fotsy foana madio foana fa isika no lasa tahaka ny jaky tahaka ny sily fa mbola Andriamanitra koa miantsy hoe avia aingana avia ary ifandahatra isika ao Baiboly misy olona tsisy tao amin'ny Baiboly tao olona ry havana olona vitsy ihany ny olona hita hoe tsy nanota tao mihitsy fa na dia ataoko i Samuel ange tena niteny mihitsy hoe za kehatra amin'izay nenako izy za tsy nanota zany za tsy nanao ratsy zany ery Job ange ry havana tena olona marina ny akabetsahan'ny olona tao nanao tsy nety daholo Jakoba ange ry havana nanao tsy nety i Abrahama ange ry havana nanao tsy nety Isaka ange ry havana ka nanao ny tsy nety mpianatra rehetrarehetra hoe nanao ny tsy nety Davida nanao tsy nety Jona fantatsika tsara tantara Jona any Jona toko faharoany nge nanao tsy nety ary tadidio amin'Andriamanitra tsisy ota kely na ota be fa tato nisy mpanompon'Andriamanitra anisan'izany Jona tonga tahaka ny jaky niala tany toerana nisy azy izy
volon'ondry fotsy satria maninona ny raha an'andriamanitra mihitsy mitsangana makanesa Ninive. Ny olona afaka ametrahan'andriamanitra fitokisana ry havana malala de olona ny afaka ametrahan'andriamanitra anjara asa masina de olona masina. Halleloia. Ka eto irahana izy tsy takany jaky izy tsy takany sily izy fa azon'andriamanitra natokisana takany Maria azo nametrahana an' Jesosy tao an-kibony nofidiana tao anatin'ny marojo na saingy zao mitody damosina an'andriamanitra izy de nivadika inona amin'andriamanitra takany jaky zany takany sily zany ny fahotantsika ry havana de mandoto atsika fa zao rehefa landao an'izay izy de jere tsara mbola ndraiky ny fandahatra tamin'ny Andriamanitra. Tanao tany akibony hazan-drano ngery havana izy Jona ngery havana nivavaka Andriamanitra mifandahatra aminao zany renao mifandahatra mivavaka de renao mihitsy misy fanatrehana indray. Misy fotoana tsika mivavaka tsy mety tafiditra rehefa anatina fahotana tsy mety tafiditra mivavaka zany tsika. Raha vao mbola ao anatinao mihitsy ny fahotana sy ny fampetipetenana hoe tsy mbola nilanao hafa le hoe manenina de hiverina fa hafa le hoe mbola ao anatiny mihitsy anao de raha pitsinao mbola hijangajanga any rapitsinao mbola anao ny ratsy any fa mivavaka ianao androany tsy tafiditra zany ianao tsy tafiditra ao anatina fanatrehana zany ianao fa teto tany anatin'ny kibony hazan-drano de vakeo ny Jona 4 manjary lavatra vakitsika. Hoy tenin'Andriamanitra hoe niantso an' Jehova tamin'ny fahoriako ka de namaly ahy izy tao anatin'ny fiainatsitany nitarainako de niain'ny feoko ianao zany hoe naniny mbola nisy Andriamanitra nifandahatra nomen'Andriamanitra lala nifandahatra aminy Jona na de anatin'ny kibony hazan-drano ary nanaiky mihitsy ny Jona tam'izany. Hoy tenin'Andriamanitra 5 de hoy za voraoka eo anatrehanao ahako tsy eo anatrehanao nefa mbola nanatrika ny tempolona masina ihany ahako. Halleloia. Mbola nifandahatra tamika any ianao Andriamanitra. I Davida halleloia. 5 minutes tsika Jesosy de lasa loatra. I Davida ry havana de zao fotsy takany volon'ondry fotsy takany oram-panala de nametrahan'Andriamanitra hoy Andriamanitra nahita olona araka ny foko fa inona nataony Davida sasan'lay nahatonga takany jaky izy de ny fahotana zany. Any amin'ny Samuela faharoa maky ten'Andriamanitra tsika. Samuela faharoa toko 12. Halleluia. Samuela faharoa toko 12 de ny andininy fa 15. Ina zavatra nitranga izy fotoana Davida tsy nandeha nanafika rehefa tsy nandeha nanafika Davida de nahita vehivavy nandro Batseba ny anarany tsaratsara teny andavaranga zany après midi iny de io fa nisy vehivavy nandro de tratra mifakapanahy izy de hitany fa tsara vehivavy de natsony de nandriny de vadin'olona nefa izy io ary rehefa nandriny de nitoe zaza de le zaza tiany Davida kinazo zaza tamin'le vehivavy de nataony zay nangalany le vadiny vehivavy io Oriana anarany de vehivavy io Batseba ny anarany de nalainy le vehivavy de le lehilahy modina lefa tany anaty ady de nasina lefa ny Joaba tany amin'ny farany aloha mba any am'le ady tena mafy de mazava azy de maty tany izy de le Davida nihetritra malalaka ny lavoie de niditra fotsiny de lasa ny vadiny. Saingy zao hitan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra hitan'Andriamanitra ny combine kely rehetrarehetra nataony Davida tao hitan'Andriamanitra ny tany anatin'ny fony amin'Andriamanitra nivadika takany jaky i Davida mangatrakatraka tahaka ny sily i Davida ary ireny tsisy avelan'Andriamanitra andeha fotsiny am'izao zany mahatonga antsika tsy manota azo tanga raha nany manota androany misy olona efa fantatra zao hoe ota de ataony de zao zavatra ataony hibebaka izy raha pitsy ny dikany io fantatrao zao fa zavatra ratsy fa ataonao satria fantatrao fa afaka mibebaka ianao afaka mibebaka ianao fa raha anao an'izany daholo tsika rehetrarehetra de maty antoka zay tsy nanota ka ny otangeravana izy any ambakilaza ny otange matoa toerina mifakapanazy misy fakapanazy satria mahafinaritra ny fahotana nge mahafinaritra amin'ny nofontsika fina mahatonga tsika manohatra an'le izy satria tsika teo ara-panahy satria tsika te hahita sitraka anatren'Andriamanitra fa misy olona fetsifetsy fantatra zao hoe fahotana ty de ataoko ihany fa zao fotsiny rehefa vitako de hibebaka ihany Andriamanitra tsy azonao am'izany ny fahotana de mipetraka foana fa fahafatesana ny tambony ota de ao aorianan'ny fahotana zay ataona zany de misy fahafatesana kely foana eo misy fahafatesana kely foana eo
misy faty antoka foana eo. Fa ny Davida faty antoka be mihitsy. Fa afatesana tokoa ny tamborit saingy tsy Davida ny maty. Fa raha vakitsika ao amin'ny andininy fa 5:10 rehefa avy nanariny Natana Davida natsapa fa tena diso. Azonao atao matsapa ny tena diso fa tsy midika akory zany, fa tsisy zavatra fa nanariny nataon'Andriamanitra anao. Tsy possible zany. Tazomy ny teniny fafatesana ny tambony ota. De tadio zany fahorinany ota ataonao. Ekenina raha hibebaka ianao de le fibebahana ataonao iny efa fiverenanao aoriana an'ilay zavatra azo anao vokatry ny fahotana nataonao. Azonareo tsara? Fahotana de na hibebaka ary ianao aorian'ilay fahotana, fa ambadiky le fahotana aloha mbola misy foana aloha ny vokatry le fahotana. Fa le fibebahanao atonganao fiverenanao ao aorianan'ilay zavatra mahazo anao. Tadidinao zay teniko zay. Tadidinao foana zay teniko zay. Misy zavatra milahatra ohatr'izay eo amin'Andriamanitra, ohatrany dosie milahatra ao anatin'ny bureau anao io. Fa loatra zany hoe anototsika. Mbola misy karazan-droa koa mantsy ny fahotana, misy fahotana tsinahy, misy fahotana ninina tao. Ka ny Davida ilay fahotana ninina tao mihitsy satria fantany tsara zao mihitsy fa vehivavy manambady io fantany. Zay le fahotana ninina tao. Fa misy fahotana tsinahy, mbola raha tianao fantatra zany de misy fampianarana mampioniny any mitantarany atao hoe momba an'izay fampianarana momba fahotana. Fahalemena sy ny fahotana le dikany. Ka fahalemena le ray moa ndray fahotana. De Davida nieritreritry hoe bebaka izy de milamina fa tsy izy ny maty fa narary mafy le zaza. Rehefa narary mafy le zaza de fady any izy 7 andro sisy fa maty any le zaza. Iny zavatra nataon'i Davida andininy fa Samuel faharoa faharoa ambin'ny folo andininy faha 9. Ary nita Davida fa nitakoritsiky amin'ny mpanompony de fantany fa maty ny zaza ka ho izy tamin'ny mpanompony maty fa ny zaza ary hoe namaly hoe maty. Andininy faharoapolo de niarina tsy nandro tamin'ny tany intsony Davida ary nandro sy nizotra 10 ary nanovany fitafiana de nakao an-tranon'i Jehova ka nikohaka ary de notany an-tranony izy ka niantso mba hisy handroso hanina eo anoloany de ninana izy. Inona nataon'i Davida teo? Ny nataon'i Davida teo de tsotra. Inona le nandeha nakao an-tranon'i Jehova de nikohaka nandeha nifandahatra izy tamin'ny. Hitanao ry havana na de tahaka ny jaky azy izy. Na de tahaka ny jaky azy. Mbola ho zay Andriamanitra navy hifandahara. Andriamanitra de manaiky hifandahara. Raha misy olona eto nanao tsy nety, Andriamanitra azo hifandahara. Azo atao mihitsy ny mifandahatra amin'Andriamanitra. Ary rehefa mifandahatra amin'Andriamanitra ianao de ny zavatra mitranga de zao mahazo famindrapo de mahazo famelan-keloka. Ary jerenao tsara fa i Jona rehefa avy mivavaka izy raha vakitsika le Jona teo any amin'ny 1:10 amin'le Jona teo de zao ny zavatra nitranga. Tasika jeretsika amin'ny Jona teo any 1:10 vita tanteraka ny vavaky Jona 1:10 amin'ny Jona 2:2 tapitra ny vavaka izy hoe fa za de feo midera no entiko mamono zavatra atao fanatitra ao anao ary zay mivadiko de efaiko an Jehova famonjena. Vita ny vavaky Jona 1:10 ary Jehova nandidy ilay hazan-drano ka de nalohany teny amin'ny tany maina Jona. Zany hoe tsy maty Jona fa nalohany teny amin'ny tany maina. Halleluja. Zay le Andriamanitra namindra fo. Zay le Andriamanitra nanina le avy mifandahatra de nienony fitarainantsika de milamina. I Davida rehefa tonga ny fotoana maty le zaza de fantatsika tsara fa any amin'ny 4:20 de zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Samuel faharoa 2:12 ary Davida nampionina ny Batseba vadiny ary niditra taminy ka nandro taminy ary niteraka zazalahy izy ka ny anarany nataony hoe Solomona ary Jehova tia azy. Hitanao soloan'Andriamanitra le zaza. Taoriana n'inona? Taoriana ny fandarana. Taoriana ny fifandarana. Ary raha tianao mba ho fantatra hoe inona ny salamo nosoratan'i Davida tamin'ny fotoana io, ny fifandaran'i Davida tamin'Andriamanitra de salamo 1:20. Vakio manontolo nge salamo 1:20 io mareo amin'ny baibolinao mihitsy hoe io Davida rehefa nifandahatra tamin'Andriamanitra tao aoriana nangalany amin'ny Batseba. Zany hoe Andriamanitra zany de namelany Davida hifandahatra taminy. De nanoratra Davida ny salamo 1:20 ka nytenina hoe mamindrafo amiko Andriamanitra araka amin'ny fahasoavanao, araka ny ampian'ny fiantranao, finondra ny fahadisoako hoe sasao madio mba ho afa-keloka ary diova mba ho afa-pahotana.
fa tsaroko ny fahadisoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako vakiko manontolo aminao satria mahafinaritra loatra izy ty ary mino fa misy olona voakaziko zao ten'Andriamanitra androany de vakio ny salamy faraika amby 50 androany taminao de taminao ihany ny nanotako ary zay efa ratsy teo imasonao ary izay ratsy eo imasonao nefa nataoko mba ho mariny ianao raha miteny ary tsy anatsiny ianao raha mitsara indro tamin'ny heloka ny nametrahana tamin'ny fahotana ny torotoronay ny reniko indro fahamarinanao ampony sitrakao ary fahendrenao amin'ny afona nampafantarinao diovy isopa ho afa-pahotana de adio sasao ahako teo fotsy mangatsakatsaka isopa zany ohatry ny kifafa teo fotsy mangatsakatsaka ampandrenesy fifaliana sy faharavoravoana ifalian'ny taolana zay voavakivakinao afenony tavanao ny fahotako ary finoany eloko rehetrarehetra aleloia amrony fo madio Andriamanitro ary avoziorina marina ny fanahy ato anatiko aza manary ahiala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masina aleloia zany ravana vavaky ny olona zany ny vavaky ny olona mifandahatra amin'Andriamanitra ndreo ianao no ifandahatra amin'Andriamanitra zavatra tsy makaiza kory ny teneninao fa manana tony-bava koatran'izany ravana fa voakasika Andriamanitra ary aza manary ahiala amin'ny fanatrehanao ary aza manasitra ny fanahinao masina amiko ampdio ampiko ny fifaliana amin'ny mpamonjenao ary toany fanahy mazoto aho de ampianatra ny olon-diso ny lalanao hitanao ozy Davida nanarakolony ty avy eo Andriamanitra fa tena mamindrafo amiko de ampianatra ny olon-diso amin'ny lalanao ary mpanota ampiverenina aminao fojeo afaka amin'ny valin-dra satria valiny ra fojeo afaka amin'ny valin-dra Andriamanitra ny famonjena iobo ny fahamarinanao nge ny vavako tompo sakafo ny molotro de anambarany fiderananao ny vavako fa tsy fanatitra ny sitrakao raha izany teny meko ihany ny fanatitra dorana tsy mahafaly anao nge Andriamanitra fa mifanatitra ao an'Andriamanitra de fanahy torotoro ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsina mahatsara ny firinarako to am'izay tony-bavaka izay fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsina manaova soa am'ziona araka ny fahasoavanao ataovy mantany Jerosalema Andriamanitra de ho sitrakao ny fanatim-pahamarinana sy ny fanatitra dorana ary fanatitra lefonina amin'ny hafa de anatitra fahaditrombalay eo amin'ny alitaranao ny olona inona moa ny anton'izany iza ny enan'izany vavaka izany niteny rery ve Davida teo tsy niteny rery Davida fa nisy ny eno mario amin'ny peupolinao salamy faraika amby 50 androany fa ilainao zany iza no ny eno any Davida Andriamanitra le nitendry nanao hoe aiza mosy Isaia teo le tena vialy fandahatra isika ozy izy anabavy Sandola tena mafinaritra ny teniny hoe misy fotoana izy manaraka vavaka eto fa rehefa vita ny vavaka mbola lasany anaty messenger manaonao foana raha ianao no nandalo an'izany hoe mivavaka ianao mivavaka nefa avy ianao manao ny atao de miala am'izany de vetsika miteny fiainako ianao Andriamanitra fa ny atao fiainan'Andriamanitra de sisy afa-tsy Andriamanitra ny zavatra iainanao fa raha mbola veto ianao de lasa ianao mifosafosa lasa ianao manao an'izao lasa ianao mijerijery zavatra tsy mahaso ny ara-pananao ary de mbola tsy fiainanao Andriamanitra fa atao fiainanao Andriamanitra raha vonina ianao androany Andriamanitra efa vonina talohanao avy ary fandahatra isika ny ten'Andriamanitra fa na de taka ny jaka aza ny fahotanareo de fotsy taka ny ira-panary ary na de mangatrakatraka taka ny sily aza de taka ny volony fotsy raha manaiky sy makatoy ianareo de inana ny vokatsoa amin'ny tany iza ny tenana ny vokatsoa amin'ny tany za miny fa tianao zany inana ny vokatsoa amin'ny tany zany ravana malala raha ino anaiky sy akato ianao de inana vokatsoa amin'ny tany zany hoe manina sady miverina ho fotsy taka ny volony fotsy ianao taka ny ira-panala no haninina misy faly inge ianao iverina inge ny fifalianao araka ny tony-bavaka Davida teo de inana ny vokatsoa amin'ny tany fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo ho tenin'Andriamanitra de ho lanin'ny sabatra tandremo hoe iveranao feno sabatra za zany miteny anareo rehetrarehetra averiko foana ty teniko ty ianareo na tsy maketotsony azy mivavaingana ndany ainga ianareo mitady pastera mitady fiangonana zay afarako anareo rehefa ohatra tonga ny fotoana tsy mety aminareo intsony ty fandarany ty ozy zareo mibedibedy foana mitsaratsara za mantsy matetika voatenitsika mitsara ty indray le za mpitsara olona za tsy mitsara olona
za koa aza mbola tsara iny fa za mitory ny tenin'Andriamanitra fa tena marina manindronindrona foana le tory-tena de ka rehefa tsy mety aminao eto za tena niavatra aminao de zao za tsy mitenao zany hoe momba mijanony ety asa te ilozanao moa zay sanatry aminay zany fa ny tenenay de zao vao miala eto ndanengana mitady pastera ndanengana mitady olona ikolokolo ny ara-pananareo fa tandreo fa ivelanao feny sabatra tandreo fa ivelan'ny valao feny bibidia ary tsy resinao ny bibidia eto am'ty zao tontolo zao ty fa mila herin'Andriamanitra ianao mila vala ianao vao miala eto zany ianao tsy teko tsony ny menao ny fandarina andramoka izao io fa makaleo be fa tsy miova mihitsy tout de suite danengana aloha mitady pastera na ohatry zany be de be mantsy ny pastera ary za nge tsy pastera averiko foana mbola misy ny tsaratsara lavitra nyty fandarana ty tonga de eo zany vao miala eto tsy mety amiko tsony io radra kotsiramy aiza fa raha vo any ivelany any de hoy ny ten'Andriamanitra fa raha mbola mandasy miodiny any areo de ho lavony sabatra fa vavajehova nefa ny teny tsy hitraky ny fonaina hitanareo lavony sabatra mety malahelo zay re tsy hitana etsontsony nareo fa ny tena mampalahelo nareo sanatry lahan'ny sabatra fa zay miny fa rehefa tsy etsontsony ianareo any an-danitra ngeny tanitsika tsy ety any no mivavaka akory aza matahotra nareo fa raha ety kosa moa ny arahantsika mazakazaka alleloia iza moa nikelezana ela tsy ny atonga olona maro ny an-danitra avy amin'ny raran'izao fandarana zao ko de tahin'Andriamanitra isika mbola von'ny fandahatra aminao Andriamanitra ary androany ary tirity ataoko tsika eto androany manao hoe nareo zay miasa faritra sy fahaverezana makanesa ty fa za mianareo fitsarana za amin'ny anareo fiainana de tahin'Andriamanitra dao tsika rehetra mino fa voarainao zay afatra zay tsy ny fahotanao taka ny jako tsony jerenao androany na izy mangatrakatraka taka ny sily fa le invitation an'Andriamanitra amin'ny tenao hoe avifa mbola tiako ianao avifa za mbola ifandahatra aminao makanesa ty ampoka de voninahitra n'Andriamanitra irany halleloia
Vì Jesus makanesati yanareu sayuri makanesati yanareu yadirer yanaramiku paizau anume anareu Pitsarana, oh anume pitsarana, oh anume pitsarana. Raha antsika vavaka raha man'izany izy zany dia izany toriteny zany dia tenitsika hoe Jesosy anantona anao androany. Halleloia. Mbola afaka mifandahatra, mbola fotoana fifandaharana zao ry havana malala, ary Andriamanitra mbola manome toky anao fa afaka hifandahatra raha voniny anao. Halleloia. Ndao ararotina satria tsy tompony rapitsontsika, tsy tompony rapitsontsika tsirairay avy, ary za te tena aminao fa Andriamanitra tena miteny ary Andriamanitra tsara fantatsika fa mamindra fo izy fa tsika koa tsy tokony hilalao sy sangisangy ny famindrapon'Andriamanitra. Oko fantatrao fa tany ambadimbadika tany nisy tanàna nodorana nefa izika mbola afaka amindrana fo. Atadidio fa hoavy fotoana tena hidina indray ny afo andoro zay rehetra tsy nibebaka. Ka za teny amintsika androany hoe teny mbola Andriamanitra no miteny amintsika andao fifandahatra dia andao tsika hifandahatra ry havana malala, fa tena mila anao Andriamanitra ary tena miandrandra fiverenana avy aminao Andriamanitra. Tsy sitraka Andriamanitra ny afatin'ny olona fa ny sitraka Andriamanitra dia tsika rehetrarehetra ho velona avokoa, ho velona mandrakizay. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotra anao Jehovah Andriamanitra satria tena renay tamin'ity androany ity fa mbola te amerina anay indray ianao ary manao antso ianao ary renay ny antsonao. Indreto Jehovah Andriamanitra ny mpanomponao vonina ny iverina hifamerina satria aina dia tahaka ny jaga ary izay dia mbola afaka tahaka ny oram-panala ihany, ary na dia tahaka ny sily aza dia tahaka ny mbola volon'ondry fotsy ihany. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra tompony amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny fitahiana soa, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Androany Jesosy dia matoky sy mino fa tsisy latsaka taminay izany teninao zany, fa tafalatsaka te-ponay tsirairay avy, ary mino fa miantefa amin'ny tsirairay avy izany teninao zany izay saorana anao. Misaotra fanahy masina satria ianao ny asa teto. Misaotra fanahy masina satria ianao ny asa ary ianao nanatanteraka, ianao ny ara-ny asa, ianao no mikasika ny olona, ianao nametraka ny teny tetỳ ambavanay tsirairay avy, koa dia isaoranay ny anaranao zany. Androany Jehovah Andriamanitra, raha misy tsy voalazana zao mpanomponao zao dia ianao anao mihoatra, ianao hikasika ny tsirairay avy, dia tahio zahay diovy izahay, amasino mba homendrika anao tokoa, ho voninahitry ny anaranao. Dia vosa Satana dia afatro amin'ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teo azy, fa amoa avy zato enina pon'ny tsirairay avy ny teny izay nafafy. Misaotra indrindra Jesosy akasitraka voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ndao mpazotsika nanabavisika Berta avy any Koweïta hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompana vavy Berta anao ny fitenenana. Fahintony pasteur, fahintony batsika rehetra.
iaray vakoka isika. Andriamanitra tombo tsara indrindra eo, mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra tompo eo noho ny fotoana izay nomena ho anay. Tsy miafiny aminao Jesosy malala ho ny fisaorana izay menay anao amin'izao fotoana izao. No miteny izay nampitondraina reny mpanomponao Jesosy malala ho engale Jesosy tsy misy latsy fa izany fa tena hipaka ao anatin'ny fony mpanaraka tsirairay avy. Ary efa ho hampandiny tena ho anay tsirairay avy Andriamanitra izany teny izany. Satria maminay loatra Andriamanitra ary manaiky ny ho ao aminao izahay ary hazakazaka hanatonanao ary hatsapa ny fahadisoanay Andriamanitra ary entinay eto anatrehanao izany. Reso Andriamanitra na dia tsy mendrika aza izahay ary vonona anaradianao naizanaiza misy anay tsirairay avy. Ary ankehitriny tompo Andriamanitra ny vakoka ho an'ny firenenay tena hapetraka feno ampelatanana ny firenenay Jesosy malala ho. Atao tahaka ny hetaheta amin'ny mpanompona zaka Andriamanitra hanatonanao hiaiky ny fahafana ary tena manaiky ny fahianao Andriamanitra rery amin'ny tony sy mpamonjy ary an'Andriamanitra rery amin'ny tokiana eo amin'ny fiainany izany Madagasikara-nay Andriamanitra tena reso Jesosy reso Andriamanitra na dia be aza ny fahafana izay ataon'izany firenenay izany dia mipetraka feto eto ampelatananao ny vakoka izay asandatra izay tena mangataka ny fanondrampo eto anatrehanao. Tena tsy mendrika hiantsomenaranao ary tena mpanoka Andriamanitra mafihatika Jesosy izany firenenay izany. Matoky anao izay efa ho raisinao hidiovinao ary hiaiky hanatonanao izany firenenay izany. Ary misaotra anao Jesosy malala ho naizanaiza misy ny mpanomponao izay mbola mandeha amin'ny fahazarana Jesosy izay mbola manao izay araka ny sitraponao dia androany Jesosy malala ho apetraka tena ampelatananao izany mba tena hifantoka handinika ny tenina lalina hanao araka ny sitraponao. Ary misaotra anao fitaovana rehetrarehetra ndesina anatanteraka izao fandaharana izao tsy hainay tsy saotra anao satria noho ny famindramponao noho ny fitiavanao no nahato izao fandaharana izao. Ary apetraka tena ampelatananao tompo ny fiainam-panahonay tsirairay avy mba tena hifantoka amina mandrakarivo tsy herikerika Andriamanitra ary tsy hanan'Andriamanitra hafa izay afa-tsy anarely ihany. Misaotra reo misaotra fanahy masino. Halleluia, amen. Halleluia. So antsika an'Andriamanitra izany vavaka izany dia mankasitraka be dia be andranabavitsika beritsika atao anatin'izay vavaka izay netiny izay dia tapitra tokoa ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika nefa tsy tapitra satria raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao www.andramokazao.com dia afaka mihaino japeo Akiradio ianao dia afaka miaraka aminay ianao dia fiadana tokony eo amintsika tsirairay avy dia matoky fa nampairanao ny fandarantsika teto raha pitso amin'ny folo maraina mbola miverinao zao fandaran'izao raha ohatra mbola tsy nahita hatramin'ny voalohany ianao dia teny aminao hoe aza miala amin'ny Akiradio fa sady ampairanao ny hira lahatra mampino ny toritena lahatra eo izy toritena isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito maraina dia amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva misy toriteny foana dia mahereza sa mitahin'Andriamanitra dia raha pitso tahaka izao ndray tsika mihoana amin'ny sivy sasany raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy inoko fa tianao ty hira ty dia aferitsika fanaovantsika veloma hoe ty hira anankiray ty hoe ty sady ty koa nititina zany izy zany dia menofinaritra tsika rehetra ty hira ty ny fanaovantsika veloma satria ira androany izy ty vonandete dia fantatry nefa hoe tiana robe kola izy dia iny fanaovantsika veloma sa mitahin'Andriamanitra mahereza daholo dia ty atsika Jesosy halleluia amen mahereza daholo ary tahitoko daholo Fanilaza taminao aho ve Jesosy hoe tena tikanao malalako tikiletika anatin'ny saina fa tianao Jesosy halleluia